ao anatin'ny vaovao ara-politika ihany nisy omaly teny amin'ny lepam-panjakana teny Miazarivo ny fivoriana manokana izay notapahana nandritra ny filan-kevitry ny ministra farany teo nandiniana momba ny raharaha maika eto amin'ny firenena. Ny akon'izay avetrany ary. Nandritra ny fivoriana manokana natao teny amin'ny lapam-panjakana teny Mahazoarivo omaly io no nandiniana momba ny fiverenan-dramatola Laura Valomanana eto Tanindrazana ka nisan'ny nandray anjara tamin'ny fivoriana io ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana sy ny avy amin'ny ACM. Mbola manamafy ny tokony ahafahan-dramatola Laura Valomanana iverina eto Tanindrazana ny Ankolafy Ravalomanana nandritra izany fivoriana izany ary laza izy ireo fa tokony hazava ny fanapahan-kevitra raisiny. Nanazava ihany koa ny avy amin'ny ACM fa tsy nisy ny notamana nataon'izy ireo fa fanapahan-kevitry ny kompania Airlink ny tsy nitondra andramatola Laura Valomanana tamin'ny farany teo. Laza kosa izy ireo fa vonona ny hanatanteraka ny lalàna sy ny zavatra tapaka ny eo anivon'ny ACM. Nangataka kosa ny Prime Ministra Omer Berzika mba hampitsahatra ny fiantsiana avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ankoatra ny fiverenan-dramatola Laura Valomanana iny dia niresana ihany koa momba ny tsy fahandriam-pahalemana ny Atsimo ary momba ny fitrandrahana tsara-dalàna ny didy any Ambatondrazaka. Tapaka fa isy ny délégation avy amin'ny ministera idina ny toerana anitana amponina ny amin'ny loza mitatao momba io fitrandrahana tsy manara-dalàna io. Nisy ihany koa ny afatra nataon'ny Prime Ministra tamin'ny ministera ny fitsarana ny amin'ny tokony any hafanganana ny fitsarana ny raharaha mifandraika amin'ny tsy fahandriam-pahalemana mba hialana amin'ny fitsaram-bahoaka.